Tantara no soratany Natasha Andrianirina. Ariva na Yaravi Maolitiana nomenjana Ary Lairakoto Arso Daniel ary Andry Tavita Mikael no nanomehana ny tantara. Nandry feo miaza soa mendrika nandrindra ny lafiny ara-teknika sarobidy sy dela. Lala, atrano venao e? Atriandre ay ary fangandra fa sady ianao nefa ne vao amin'ny folo mahery zao e. Ka tsisy niasa re tany ry Lala. Nanao fanambarana ny talefa mikatona tanteraka ny orinasa. Krizy tanteraka e. Tsisy vonjotsono fa de mikatona toy ny orinasa maro efa mikatona rehetra ireny. Dia ahoana zany? Dia tsy misy fanantenana intsony zany? Tsy misy aloha raha ny kabarina ataon'ny taleta ao. Angatsika ividolo ireo mpiasan-jatony. Ny mpanjefa sy ny mpiantoka koa latsaka katerena. Dia inona zany nataonao e? Tsy hiakatra daholo ve zany ny vidin'entana raha zao no mitohy? Sady ny fanadina ny fanaja koa ty efa akaiky. Fa zao koa ane hery. Mety mitrandray ane hono ny fanadinany. Misy koa ny teny hoe ho toana fotsy mihitsy ho ty taona ty. Ka pozina daholo zao ny zavatra rehetra manomboka eto ry Lala. Eny e, efa henoko tamin'ny zala atao ampiasana eny aloha izay resaka izay. Fa nakaiza tokoa mo fanaty izay? Ohatrany hoe lasa ny namany ihany hony. Mbola hiaraka anao famerenana hozy zareo e. Mbola tsy mianatra koa zany ny mpianatra? Ngai ity. Dia ahoana tokoa zany matory izy a? Hitady asa aloha e. Dia asa toy ny ahoana nify? So tsy avelona tsika ka. Enao tiako. Zay hita re aloha dia atao mandra-pisokatry ny orinasa. Dia aiza koa nisy mpampiasa anaiky an'izany hery a? Mitady aloha re dia ho hita eo zany a. Raha hitady ny lafatra tsy ho faty misaretsika mianakavy. Ka na izany aza mba jero ihany izay metimety. Ka raha iny asako teo aloha iny aloha sarotra be ny ahitana ohatra ny vetivety a. Sady tsy vao eo ve no ny tenanao hoe be dia be any ny orinasa mikatony. Ka mba fidifidio ihany na izany azy. Zay aloha fa andeha hikarakara ny sakafontsika ka. Manaona re tsy fanaja ny fanamanana ny fanadinana ato. Hoatry, fangata efa atao trano amin'izao olo izao. Tsy miasa. Mba ny atao tranareo koa e. Miatao ahoana kory dada? Mikatona ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ny orinasa ary fanaja. Anga? Tsy misy zavatra manjary intsony vokatry ny aretiny. Ny fifandraisana amin'ireo orinasa ny velany tapaka noho ny tsy visian'ny tsidiny. Dia tsy hisy asa tao zany dada amin'izao? Tsy mbola misy aloha amin'ny androany. Fa miezaka mitady ihany aho. Dia manomboka oviana koa zany nareo tsy nandeha niasa intsony? Tamin'ny latsinainy akia. Dia efa laka misy koa oza ve vao fantatro zany ry dada? Ka ianao ny sairana amin'ny fianaranao moa za koa mbola nisy nampivezivezy kely ahy tamin'ny talata somary tontolo e. Nisy asa nolazainy izay namako izay mantsy dia lasa tany aho. Tena nahoana? Tsy nanjary, tsy raikitra. Mba enjana koa zany ry dada ka. Nenay aloha ty examen ty dia tsy hay intsony fa dia manomana foana aloha e. Dia daty napetraka iny mantsy ohatry ny mety hiova honiko. Tsy hay intsony e. Menara foana dia ataovy mafy foana ny revision fa tsara fimanana ange tsy tapohan'ny loza ary fanaja e. Izay mihitsy. Fa misy zao ankizy ry dada dia faly ery hoe tsy mianatra. Iza moa fatsy ny kamo zany? Misy indray mialan-daharana mihitsy.
Fa misy koa raha lasa manambady. Mieritreritra izy ireo hoe tsy eto intsony ny fianarana dia alao ny safidy an'izay. Marina daholo izany. Fa zaho aloha mbola tsy amin'izany e. Fanaja! Atsoy dada ky dia midiny sakafo fa vita reto a. Andao aloha ry dada fa miantso neny a. Ho avy eo. Momba le asa iny efa kelany sisa ny volantsika ato e. Kely ohatranay ahoana izy ao e. Ohatriny. Tsy misy raha etsitsony a. Latsaka. Zany vi. Tsy ihany re ezaka hitady asa faran'izay aingana ihany aloha. Tsy nahoana koa e. Dia inona amin'ireo zany no ajanona? Ianao koa re ry lala dia ohatran'ny zazakely mihitsy. Krizy ane ho aza hoe efa niteny aho fa ezaka nitady asa. Ka efa ray volana nge zay rehery. Hitanao tsara fa na ny natao laoka aza efa tsasaka ny fefany nge sisa ny vidiko e. Ko maninona nefa raha tsy asiana aloha. Ataovy anana fotsiny nangandro any e. Fa ianao ty ve adaly. Hitan'ny lelako tazako izay anana amin'izao e. Laoka tsisy hena. Dia asivo hena zany dia rehefa lany ny vola dia lany e. Oatra moramora aminao ane izany dady. Ka ianao tsy inona ohatran'ny sarotra lamina beko. Ianao ihany ny teny fa efa kely ny vola. Dia inona ary ny tokony ho teneniko aminao? Nitedava saingana ianao e. Raha ny orinasanareo aloha tsy hisokatra tsony. Izay aloha dia marina e. Ny trosetro ary tsy vita ntsony. Normal io raha mety tsy hisokatra tsony mihitsy. Raha tsy hoe mitady famatsim-bola amina orinasa ny ivelany ohatran'ny tamin'ny fito taona lasa nga. Saitsainao ihany aloha fa andeha tsena e. Dia mba tenena nge Fanaja nasan'ireo lamba maloto ireo rehefa mifoha e. Eny re, za koa nge zao efa andeha. Mandehana aloha dia foa sisy vao mandeha ianao e. Zay fa lasa ka. Kanjonao no feno fotsifotsy bitorindry iry a. Fa inona reny? Fa inona zao ny fijerinao an'ireny? Loko fotsifotsy. Ay. Ary iny ny vola. Andrekako to 7 arivo. Fa ahoana koa ty? Fa inona ny asa nataonao tany ka? Fa inona kay ny asa mahafeno loko ohatran'izao e? Fa nandoko izany ianao. Zany ve mba asa hitanao e? Dia ty vola ty zany avitina aminao ka? Ka raha misy an'andro no hitako tany ry lala. Raha pitsondray zao andoko ny varavarana sy ny lavarangana sy ny vavahady. Andrekako. Dia tena tsy misy akoatr'izay mihitsy ve? Aza manao izay mahatezitra ianao ry lala. Misy ve dia hiaritra an'izany a? Dia misakafana amin'ilay patron zany ianao io? Mazava ho azy. Sarimihetsika. Izay aloha fa andeha torokely aloha ka. Eny dia ndana aloha misasaka. Fanaja, jereo le rano nidady ao fa efa tonga izy. Eny ry neny a. Aiza le rano no Fanaja? Efa nataoko amin'ny dosy ao e. Otry, anga dada nandoko. Jereny fa hatramin'ny volonao feno loko daholo. Dia tondray kely mihitsy aloha ny lohako ry Fanaja. Ao ary. Fa taiza ho dada nandoko e. Nandoko re ny asa hitako ry Fanaja. Dia nataoko aloha fa tsy misy vola intsony ato amintsika. Zany e. Tsy asa ratsy koa ngery dada e. Oaka izay fa andany ry raha anao zavatra hafa. Misaotra. Dia lasa manao asa tselika zany sisy dada. Ary mety zany angamba nampifamaly kely azy sy neny teo. Neny koa moa tsy mba mahay makasitraka mihitsy ka. Sady zatra ninambe teo aloha. Neny a, efa mirehatra le hafa anao revision amin'izay a? Ie, avy aloha fa ataoko ny aminy.
Reto ny vola ry lala. Dia lasa ohatr'izao foana izany ny fiainantsika ato. Tsy lasa kosa izao rery a. Mitedava ianao hevitra. Andray kosa ary neny a. Tsy mba hitanao mihitsy ve izany ezaka ataony dady isan'andro io? Maninona ny voatonga izy dia tena ohatr'izany foana ny tsenanao azy? Fa inona ny tokony ho teneniny kosa ndrika? Inona? Maninona izao nareo tsy mba mifanoroka kely ohatry ny taloha intsony rehefa tonga ato an-trano dada? Mandehanako iny rery fanaja ho manina raha misy azako. Azafady zanako. Eny ary vetivety a. Dia tonga dia andraso any amin'ny efitranonao fa hanohy an'ilay filozofia tsika mianaka. Okery dada. Maloto be daholo koa ngely lamba ato e. Nefa ity volo ity ve ampy akana mpanasa lamba kory? Fa maninona nefa raha sasanareo mianaka e? Dia mbola tsy trapanao ihany ve ny zava-misy ry lala efa 3 volana teo aoriana? Aiza ny avitako an'ireo lamba be dia be ireo e. Sady amin'izay jereo reto izy tandalerina be daholo. Sady ny akanjonao mihitsy anie tena maloto be ao rery. Raha fatra ireo a. Raha gony mifatratra be mihitsy ngamba tsy omby a. Ny ao anaty armoara ary. Zara raha misy lamba sisa. Fa tsy nanasa lamba mihitsy izany ianao? Efa ny tenany a fa zaho a tsy mahavita. Mazava? Raha pitsa eto ihany. Dia miara-manasa lamba etsika telo mianaka. Eto ihany ahoana e. Ka raha makelinao io ve dia mbola ho tapahana koa e. Ka efa tapitra rery asako nataoko farany teo ry lala. Riery a. Ohatra ny ataonao ohatra ny tsikonkonina mihitsy ny izany fiainantsika izany e. Tsikonkonina ahoana koa e. Hita fa zanytro. Tsy hitanao anga reny olona mpibata entany reny? Reny mpanasa lamba reny, mpitarika sarety, mpanary fako. Iverinao fa tsikonkonina avokoa izany ny fiainan'ireny olon-dreny. Ary mbola tsy hitanao angamba ny mpiasa tany any ambanivohitra any a. Soran'Andriamanitra ianao mbola mahita asa tao ihany ny vadinao indrindra ao anatin'izao ame anara-pahasalamana izao. Ary tady idio fa tsy ny fiainanao rery anie ny lasa ohatran'izao e. Ka ny antsika aloha ny hitako riery aza tsy mirarasy any ivelany any. Hitanao tsara angamba fa na ny voliko aza efa 3 volana izay tsy misy vola naovana azy any amin'ny coiffure. Dia maninona e? Tsy vola efa tsara tarehy ve io e? Ary efa manomboka tsy zaka kokoa ny lokato e. Tsy misy na dia potikena raha ohatra ny silako. Ka rehefa leo rangahy ianao dia aza mihinana. Ary azafady ianao andehanako isasa fa mainka hamonjy anjanako a. Raha matomanao sain-jaza. Ay, dia miomana raha fa dia ho hitanao tsara izany sain-jaza izany manomboka izao. Zay ataonao e. Tena enjana rangaty fiainan'ity dia tsy nahita asa mba atao mihitsy androany. Inona indray izao no lazainy lala raha tonga ao an-trano ao a? Aty amiko ty tsy misy na dia ariary aza. Dia nahita vava be mitapatapa indray androany. Raha pitso angamba andeha eny an-tsena eny. Dia aleo mibatabata hitany eny mandra-pahitany izay atao. Fa ny androany izao no olana be. Sambasamba tao anatin'ny 3 volana sy tapany mba nisy ny antso indray ty telefoninako ty. Raha Jax ty marina. Allo? Aleo aloha ty 7 arivo ty ihany nomeko an'ny lala rangaha. So mantsy mbola tsy mahita tao raha pitsoka tsy misy omena azy eo sady sao dia laniny amin'ny fripery sy ny coiffure koa reto. So ihany aza fa mba laviko 10 arivo sy 3 alina ilay telefonina iny. Sady tsy misy ilako an'iny intsony koa moa e. Ny orinasa aza visaka tanteraka. Lafo n'ilay trano be io. Lasa ny karana. Ay ianao efa dia tsy miteny. Ary avaiza ianao izany?
mba nandeha kely tany Amindribody re ahy efa tonga kay izy fa tena kikina be za mba nanantena hoe mba azo kely tany. Zany ve? Kaika alahony saika maty tany. Tsy nisy zany asa zany akory noho ny tany. Saika amidy fotsiny tsotro zao no zareo Ko raha tsy tamin'ny andron'ny fahampanjaka izy tiako izy hoe varotra andeviko. Marina angeo azany rehery. Reto aloha ny vola hitako androany. Miena foana izy zany rehefa kelikely angamba tsisy tsony. Angamba na indresaka androany mantsy fa efa lafo ny deba tamin'ny karana ho ny tranobe an-dorinasa dia lasa ny larenao izy mivady. Zany ve rehery? Dia tsy mba nisain'ny zareo kely akory momba anareo mpiasa madinika malagasy kely mamelona ny orinasany. Dia asa rehefa dia samy manana ny mamay azy daholo zao Dia ahoana zany ty fiainantsika ity ivelona amin'ny asa tselitselika kely ohatr'izao foana very dada. Hatreto aloha sarotra ihany ingeny mbola hitako asa amin'izao vanim-potoana ny aretin'izao ahy nefa izao koa ny tokony fantatrao ry lala fa olona efa bebe taona ihany aty. Raha hiditra any amin'ny orinasa ohatrany teo aloha mety tsisy andra iza koa rehery dia isy an'izany tsisy mangidy tsy andramana io fa mba mandefandefasa ihany aloha fangatahana so mba manana vitany. Olona manam-pahaizana ange ianao eny tsy laviko ange izany fa nitolotra asa amin'izao ange ka efa sindrareo fetra taona mazava tsara avokoa raha zavaina misimisy izany dia olona vonona tsara tomaty sy mbola matanjaka ary afaka mipetraka ela eo amin'ny toerana ny tena ilaindry zareo mba hampilamina sy hampandroso ny orinasa ny tetiny amin'izany. Fa tsy hitanao koa nga reny hoe efa manana traikefa-rinika enao ary efa tenina voky traikefa be mihitsy. Sarotra ho anao any mitady asa raha zany rehery. Tsy laviko angeo azy zany fa sao tsy tadidinao aza fa efa 50 taona mahery ange za zao iza tsony ny mpampiasa andray olona efa antitra be ohatrary lala. Dia tsy asa tsony zany. Aleo rery malala fa ezaka raha vao milamindamina eo ny resaka aretiny ity ary eo aloha mba atso kely fanatsa vetivety. Misy resaka tiako zaraina aminareo mianaka vetivety re lazao ary aloha enony dia sady mihinana nyity vary sosoa be rano be ty ihany tsika. Rahantsika naheno teo ny vaovao izy mianaka fa mbola mitoy ihany fiboana. Miasa ny taksi be, ny orinasa mampiasa maro be koa dia mbola midy avokoa. Dia maninona nefa izany dia laza aminareo koa fa miova tanteraka ny asako manomboka rabitso. Indrindra taorianan'ireny fotoana tena tsy azo nivezivezeny ireny moa dia niarahana ny varotra avokoa ny entana izay lafolafo vidy ato an-trano ka izao sika dia miverina zero mihitsy. So ihany aza fa mba nisy an'ity trano sisa tsy lafo ny dadanareo ity mba nipetrahana fa ratsy zany angamba. Marina tokoa aloha zany fa ny asako vaovao any tiako deklarena aminareo mianaka zao Ka na zao rery dada fa za koa nge mba manana vaovao lazaina rehefa vita ny teninao ka raha izany maninona raha lazaina aloha ny fanatsy nareo mianaraka koa reto ohatrany tsy azoko mihitsy ka. Leo ary rehefa ho lazaiko ny tenena rehefa maika atory ary fanaja pesa fariny resaka be ohatra nambositra koa nareo ka. Eny tsy dia hoe vaovao be inona akory nge fa fanadinanay no afaka ray volana sisa naroso zareo le izy. Ny écolage no tiako lazaina fa mbola misy roa volana ingeny le farany ao nefa tsy mahazo convocation tratsy mahery. Izay ny ianao rehery toy izy ihany ny 7 sy 7 nao andray kosa ry neny nareo mivady mihitsy ingeny miara-teneniko fa tsy dada rery ka ny andrendringy mazamdo tsy mety mitady asa mihitsy fa tsy raha mahita kosa very neny fa tsisy orinasa mandray mpiasa zao ny mikatona ary zao be dia be. Fanatsa efa henoko re izay aleo fa ho tady avoko aloha ny écolage indry
Ray volana kosa ve dia tsy ahitako efatra alina. Misaotra ry dada. Zay izany fandeha tory ahy. Mbola tsy vita ange ilay resaka teo ry laly. Ka nareo elabeko inona? Miasako aho manomboka rapitso dia hitarika sarety. Inona? Hitarika sarety? Lanitra loza. Misy sarety mizalahy izay ihany afaka hikaramana hono fa misy versement isan'andro ilay izy. Tena lozinina rety. Dia mivera tena ianao rierika. Bonne nuit indrindra fanaja. Bonne nuit neny. Fiamoa izany ry dada. Ohatrany tsy faly mihitsy neny. Avy aloha re izy hoany. Tsy maintsy mahita ny ekolazinao aho. Zay fa mandehana matory ny zanako e. Nanahoana ny fanadinanao ry fanaja? Azoazo aloha e. Hay. Manantena fa ho afaka soma tsara ry dada. Ary ay sy neny toa tsy sininina mihitsy ato. Dia tsy hitako re. Za koa aza mbagaga fa ngamby efa tamin'ny maraina izy niala teo. Jerenao fa na ny vilia mihinanana ary tamin'ny maraina mbola tsy misy voasasa. Fandriana tsisy mipirina. Marina. Fanakaiza ary neny. Aleoloha ay solakanto dia ataoko ireo e. Tena manamafy zavatra ataon'ny lala mihitsy aka. Herinandro izay dia za foana ny tonga aloha ato an-trano. Ny paoziny amin'io mianjaika dia mianjaika ohatran'ireny fanao fotoana amina minisitra ireny. To lasa saina be dada. Mieritreritra hoe raha afaka baka soma tsara moa izany indray dia mbola anoisy sa... Iza kosa moa tsy anam-paniriana anoisy dada. Za aloha mbola hianatra eny Ankatso raha afaka io e. Tsara izany anaka. Menara mafy dia toy izy foana ny fahendrena. Fa mety tsy ho vitanao tsony ve ry dada sa inona mahatonga anao manontany an'izany? Tsy izany kosa. Fa ahoana? Tena vitako mihitsy aza. Hitanao fa tsy mondro ny tanako na malemy ny tongotro e. Na dia mepaka ohatran'izao ary izy ireto dia tsy maintsy manao fianarana foana ianao. Fa dada, tena tsy nampoziko ohatr'izao mihitsy aloha ny faran'ny fiainantsika e. Tokony mba nahangona ihany anie tsika ry fanaja fa ny reninao ny be rendrarendra loatra e. Hitanao tsara fa tsy nanaiky izy raha tsy nanao fa ny reny trano confort be reny tsika nefa misy an'ity trano lovako tamin'ny bebe anao ty ihany. Tena izany tokoa ry dada. Efa ato nareo mianaka. Ary taizy neny. Avy nitady izay mahasoa retsy fa akaina aloha fa mba ataovy izay tsy vita ao retsika. Aleo aloha rangamba angalatra isotro jus kely itsy aloha ka mandreraka koa ty metsena ny vola kely ty mba hanaovy jus fraise kely na telonjato angeky mangatsiatsika be izany tia ny volandrily mpivarotra misaotra manao malala. Iza moa? Iza tokoa moa? Azo tadidinao ve? Efa ho 20 taona tokoa moa tsy nionana tsonoko. Fa iza moa e? Marina mafy raha mba tadiditra. Ka ikady re Kiady? Hoay ritony, ino marina ve io? Tena niova be tsy fantatro mihitsy. Ao midira aloha ato anaty fiara. Tsy maninona? Midira rehefa inona ary ny olana? Fa ahoana ahy fa aiza izany ianao izao e? Tena ela tokoa izay tsy mifankahatran'izay Kiady tany ampita tany foana e. Zany? Neny le nanambady karaha an'iny dia nanaraka an-dry zareo tany
Dia izao tonga dia izao fa nahazo trano anaovana hotely tanà le karana vadiny iny dia no dia indray Ny zareo moa mandalo fotsiny fa izany tena hitatana ny hotely io. Za dia efa oviana izany ianao izao no tonga teto Efa ho fito volana teo angamba isaiko. Ay, Ary ianao izao manao ahoany? Mbola manimanina an'ireny kilalao-pitiavantsika taloha ireny ve sa? isika adiko tsy hitanao ve hoe efa antitra inona tsony ireny kilalaom-pitiavana homanina amin'izao sady efa trotroka ny fiainana sy ny fahantrany. Aiza koa rery malala. Marina anie izany. Fa fery marina izao ny ankizy. Ary ny vadinao manao ino? Fa vitokan'izay ny zanako ny vadiko indray mahamenatra ary na ilaza azy aminao ary Mahamenatra ahoana ary? mariny. Nga tsy bokosy nga le ry sa clé maina sa? Izy aloha bogosy amin'ny taloha azo lazaina ho manana na izy azy tokoa fa na tsy ngidy ny vitana dia lasa mitrongo voahomana ilay izy Tray kosa. masiny. Fa tsy azoko tsara ange. Iza aloha ny anarany? Ery izay ny anarany. Niasa tamina orinasa izay izy teo aloha dia nikatona ilay orinasa nesany dia tsy nahita asa tsondry izy hatramin'izao Izany ve? Na mba mampalahelo koa le rika izany ka. Indray izay vady aman-jana izao no tena mampalahelo fa tsy iziko. Ka inona izany ny azoko anampiananao Raha azoko tsara mantsy izany dia lasa sahirana nareo Sady mijaly angizy ery kiady. Izany? Tsy mbola antitra be toy izao mihitsy vehivavy mahakarakara vatana tanteraka mihitsy kanefa dia izao sisa ny farako Mbola tsy fara ndreza izao Afaka manohana anao ary izay no mampalahelo anao. Saingy ery malala mbola tsy mahafoy an'ireny lasantsika ireny. Dia ny aniko anao fa mbola tsy manambady mihitsy raha amin'izao. Aiza koa aiza te mandainga rery kiady fa ianao ty koa aza makafana ohatran'io moa Marina ange izany ry malala Afantao aloha ianao ateriko sao tary ry sakafo mbola ho karakaraina. ka andao ariko misy ohatr'izany aizany indray. Fa mialohan'izany aloha sao dia mba afaka mahazo ny laharanao Telefonina ve? Ie. Ka ny olana anie izao tena tsy manana telefonina intsony dia ahoana nefa isika izao tokony mbola eo Izao ary tia misy omeko anao dia miantso anao ary rehefa. Misaotra betsaka ry kiady Leny ary Ka aloha ary tsika mandeha amin'izay. Ary fiara mihitsy iny anaty trano eny teo iny. namako retsiny Sady maninona ny ela be nefa tsy nakaiky kely io. Otry ka mbola varirindresaka tamin'iny namako iny ako fa inona koa nefa mabe fanontaniana andry ohatr'izany fa izao marina ary fanaja misy zavatra notaniko andry. Hoe ahoana izay ry neny? Raha mialaty ve neny dia anaraka andry sa hijanona hiaraka amin'ny berim-po verimaina aty fotsiny. Herim-po verimaina ahoana koa ry neny Ka hita fa zaniko izao ry fanaja dia fa tsolotsolovy ny lalana alefa ho taraiky eo ndry raha mianahany amin'iny dady tsy misy apoky iny Fa maninona ka neny niova be niova nanaraka ny fiainana kia ka tsy mba niova tsara nge fa niova ratsy fa izao fiainana izao nga tsara ka fa valio aloha ny fanontaniako teo Anaraka ny neny moa izany dia ho aiza tsy tandringa ilay tômôbilina mianjaika be teo le bandy ao anatiny koa ny teneniko andry fa sady bogosy ny be saosy tsy lany mamy. Ay ve izany efa azoko ihany. Tia handrava ny tokantranonao ve ianao? Mazava ho azy raha mety ny tatana dia raha tian'le trondro le kakana. Tena mirediredy mihitsy ianao ry neny aleo tetehako ny anana avatsy. Eritrerety tsara aloha sao dia mba hanenina ary karakarao io laoka io dia andrahoy ny vary andeha hanao volo aloha fa mba nahita vola kely Indray ariko.
nataony neny ity ka. Noho dada lasa tsy manam-bola firy intsony ve no mahatonga azy manao an'izao e. Tena mampalahelo ka. Dada izay reraka tsy mivoadilitra fatratra ny dady vola nefa ny ataon'ilay vadiny tsy fantany akory. Tena tsy ho fitako ny amelan'ny dada rery amin'izao ka. Andeha ho sasaiko aloha reto lamba andreto fa tena efa maloto be daholo. Tena tsisy fararahiana azy mihitsy intsony neny. Lala! Malala! Mba omeo akanjo isoloana rehefa hotsako ny orana daholo ny ataoko totoreto e. Lala! Dada, hoay, lena be ianao. Andraso aloha jereko akanjo vetivety. Aingana rehefa mangovitry ny antsika koa. Rehetra aloha anaovana ry dada fa mbola mandro daholo koa neny fanaovanao reny. Avy sasaiko mantsy. Fa aiza ny reninareo ry fanatsa? Mbola tsy tonga rehetra ry dada. Ohatray. Efa misivy alina nge zao e? Veriko fa efa matory zao izy. Zaho mantsy mbola nanatitretana tany avaratra be tany de zay no nataraiky ahy io. Aiza moa izy fa tsy any amin'izay misy azy ihany. Aroana aloha ty lasopy mafana ity fa ilainao io zao. Saotra rery fanatsa. Tena mety be amiko mihitsy ty. Fanakaizy ty laly. Tsy fanaony kosa aloha mody aloatra an'izao. Anjatataitra ianao ry dada. Vao manomboka ho ikaina. Vao manomboka amin'ny ahoana? Aza dia mahay miresaka koa ianao ty. Mody eo foana re izy rehefa afa-poany amin'izay ataony ihany. Fa misy vaovao tsara be olazaiko any dada androany. Vaovao tsara? Inona hono izany? Lazao fa menanao Ny fanariva teo ny fanadinana dia nanahoana? Dada koa tetatra be afaka soma tsara ry ary dada. Saingy ahoana andray e? Tsy mba mention assez bien kory ve ry dada. Nefa mba hitako netinety ihany anie nataoko tany. Rehefa afaka aloha kidy izay ny zava-dehibe isaorana an'Andriamanitra. Dia arabaina ara-misondroa tamin'ny ambony indrindra anaka. Misaotra dada. Faniriako zao raha mba anaovana fety kely zao fahafahanao fanadinana izao ni. Oka ry amin'izao ry dada. Efa nanaovako lasopy mafana anie dada e. Dia tena feno fahendrena tokoa ianao ty ry zanako. Antenaiky mba tsy ho izao fahendrenao izao fa hitombo anaraka ny taonanao sy ny fahalalanao koa. Matokisa ianao ry dada fa tsy andrarakely mby andony anatranatra. Ny fanarahako azy ireny mantsy no mbola natoa izao ako. Dia aza diny koa anaka ny manankina lalan-davan'ny fiainana amin'Andriamanitra. Eny ry dada. Zava-poana mantsy izao fahasoavana azonao izao raha ohatra ka tsy teo izy. Tsy adiniko re izany. Anisan'ny zavatra tena nampianarinao ato koa no mivavaka. Fa na dia tato ato aza tao tsy tataratra tato tokantranontsika izany. Na ny fitiavana na ny fifanajana. Ny fifampiresahana sy ny fifampihainoana dia samy nanjavona daholo. Saingy tsy eo amintsika mianaka kosa anie izany. Aza malahelo ianao fa hiezaka dada merina an'izany indray. Rehefa nodiniako akory dada dia nanjavona niaraka tamin'ny volany abetsaka ireo zavatra ireo. Fa tsy hoe ianao akory nanao tsinontsinona izany fa neny ny tena niova. Sady niova ny ratsy toy ny valana retina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Oka re izany ho any. Mandehana amin'izay vonjeo ny torimaso. Dia hito koa ny vatra mbola tsy voky dada. Ao anaty vilany eo ambola latabatra ao ny laoka. Voataviny ao. Eny re, mandehana amin'izay fa iandray malala eto izany aloha. Na izany aza dia miaritra ela loatra io fa ianao anie olona miasa mafy e. So arareo raha mitambatra ny avizanana sy ny tsy fahampitorimaso. Mangony fotsiny ny fahantaran'ny sakafo isan'andro. Angamba dia izay vao sahirana tanteraka eto tsika. Eny re ry zanako. Dana matory fa tsy aritrela eto .
fa ry dada ny inscription amin'ny concours a. Zany ve? Dia efa nijery momba an'izay tena ianao? Reto aloha ny taratasy ilaina dia io koa ny droit. Dia karakara ireo taratasy ilaina rehetra? Ka mila vola ihany nge izao ny fikarakarana an'ireo e. Ny frais ivezivezena ihany koa. Ty aloha misy vola kely anaovandrian'izay e. Fa raha le droit za tsy manana. Any amin'ny hery zany. Ay, angano tsy raha ihany nareo mivady e. Dia efa izay izany ry Fanaja fa andeha hamonjy ny asako aloha. Atoandro eto ihany ny andro tsinona. Ohatran'ny fanina zany marina. Dada, fa maninona ianao zany? Eno a, ohatran'ny hoe mamy zany ty ianao. Tsy maninona akory ka. Ohatran'ny fanina kely fotsiny. Sao dia tsy tokony hitarika sarety ihany ary aloha ianao androany ka. Tena marary ianao ry dada. Aza midaladala ianao ry Fanaja. Aiza ary izy nahita ny droit andrira vao tsy miasa androany. Ka marary ane izy ry neny. Io ane ry dada le fanteneniko anao e. Marina zany teny reninao zany le ry Fanaja. Mijanona mihitsy aloha ianao ka. Mbola misy afaka andrahoana androany ao. Dia ataovy eo aloha zany re izay mety fa andeha hiomana aloha fa mbola misy alehako koa e. Ohatra. Fa lasa makaiza isan'andro koa re ianao ty ry malala. Tamin'ny sabotsy alina zao dia navita tsinody mihitsy. Inona moa ny tokony hijanonako ato amin'ity trano tsy misy nininy ity ka? Sa anasa amin'ny malotonareo ato fotsiny? Azafady. Andany ianao mandeha ry neny rehefa andeha. Dia aza miverina tsony koa. Ary ndry izany anketo ohatran'ny behivavy e. Mbola ho avy zany fa iza maika ritsy e. Lara. Avelao re izy ho any a. Ary andao aloha dada mpandriana fa tena marary ianao ka. Be ianao zany, tsy renge fa to andre kaiko naninona ty tarianao ry dada. Dada ho mba meo rano mafana kely aloha ary Fanaja. Andrasoary tia tranonao dia fa naninona no mahay-be toy izao ianao ka. Nisy nanondraka tamin'ny rano re io ry Fanaja. Efa masaka angano vary? Mbola tsisy mihitsy ny ao ry dada e. Zany ve? Ie. Ty aloha misy arivo ariary dia mandeha any ianao misotro lasopy any dia vita. Za koa akaina aloha. Tianao zany tsy hinana? Sa efa ninana ianao? Efa ninana ka. Mandana fa sao mity ihany mpivarotra. Ary neny? Eny koa ve izao tsy efa voka any amin'ny sealiany ihany. Sady iny ve ody eo e. Sabotsy ny androany. Lasa zany ko. Aleo aloha ampirimo ny reto vola reto. Tena mifona aminao Andriamanitra fa nanao ny tsy fanao. Tafa ohatra loatra mantsy izao fahantrana izao. Tsy haiko ninona loatra ny raha tsy nataoko no mahatonga ny voakapoka mahafoatra an'izao e. Ka lasa manao foana mba hahafahan'ny zanako misakafo sy maneho ny fianarana. So ihany aloha fa tsy nisy nahazo ary ny olona be dia be ireny. Le raha mahatonana rano maloto iny no tonga tena voatondraka rano rano mangotraka avy na milosana vorona no natondra ny tamiko. Rehetra aloha omeko amin'ny Fanaja andao avy any an'ilay toroa. Ny sisa ampirimiko tsara ato fa very asa indray aty. Asa hoe roviana indray vao ahita an'izay atao. Fiara tsy mahalala fomba mihitsy koa zany ka. Samy maloto be io kosa ve rangaha? Oay, ary nijanona kay ny fiara teo. Sady mijerijery be olona ao anatiny.
Azafady indrindra kely mademoiselle. Tena lena be nga ianao teo? Lena ny patalohako. Fa tsy maninona ka. Ao mikara atao anaty fiara aloha dia tirika ianao raha menatra be amin'ny pataloha lena io. Fa tendrelo fiantso dia mbola mamerina fialatsiny any akia. Tsy indray sandray fanaja. Valy mahafantatra amin'ny fanaja. Fanaja kanefa teo mipity andranompotaka ny zanako dia raha fiarako. Azafady akia. Fa tsy manahirana anao ve aloha ny anatitra anay? Tsy manahirana zany. Zara kosa mba mandehandeha kely amin'izao zoma mahafinaritra izao. Fa hono ianao marina sao mba afaka miara-misakafo kely amiko sao harivariva sao mba ho setry ny lena ataoko teo. Ka patalohako azy ty mando benky. Sa raha mety aminao dia ho any an-trano vetivety aloha isolo dia avy eo mandeha. Mety re zany dia ninoary ny lalana tokony alehantsika. Ahoana ki chéri? Otry ary fa hoaiza aloha elazany. Andrikitra aloha any amin'ilay zanako lesy aloha sady iresaka amin'ilay rangahy iny momba an'ilay divorce amin'izay. Tena marina mihitsy aky izany. Fa atsika tokony soratra sy anao mariazy fa aiza koa dia ho tokantrano maso eto foana ve? Ka zany mihitsy ange lesy ho ahy sady ny anay izy raha teo lesy tsy mety tsony ary hono chéri? Ahoana ki? Inona indray ny olonao? Le zanako no mampalahelo ahy ekeny lava raha ohatra ka hoe alainao aty amintsika izy. Ka tsy hanahirana antsika ve zany? Tsy manahirana lesy zany izy ange efa vehivavy lehibe sady efa mpianatra ny université. Tsy misy manahirana antsika mihitsy fa izy ara zao manampy antsika ako. Fa firy taona izany zanako izany ka? 9 taona izy zao fa ahoana? Ndray ve zao nefa naika an'izany? Tsy anaika hoany olon-dehibe nge fanazy manana ny safidiny izy no aty amin'ireny na ho any amin'ny rainy. Izay zany ko. Fa tsy mila vola ve akory ianao io izao ka? Mbola misy chéri aty mbola ampy tsara fa aza matahotra lahy anyko dia akanetako ka. Ok. Tena niova be mihitsy anie ny zanako izany hatramin'izay nianarany teny amin'ny ambaratonga ambony izany. Kizy ary izany hoe ambaratonga ambony ohatry dadako. Ny kizy eny anie manao ohatr' izao daholo fa tsy mety angato fe kanjoko izao ianao ka. Za angano teny hoe tsy mety. Zaho aza tsy hita mihitsy ny mahazanaka tokerandriko. Izay aloha dia marina. Mialatsiny aminao kosa aloha ary dada fa tsy ataoko fantatra tendry mihitsy hoe toa anao izao indraiko mahamenatra ny volonao fotsy. Ny endrikao tsy misy ijerena azy tsony fa maikila sy miketroketrona ny sady rakotra ny volom-bava. Fa inona ny malasa saina be anao? Lasa mansaiko ry dada hoe neny ve zany dia tena navita tsinody mihitsy. Ay ve zany. Fa ray volana mahery anie izay. Tsy ve nefa izany tongo izany? Fanajo! Neny? Fantaiza foana ianao? Tany amin'izay mahasosy mampitomity toy izao retsy dia adinonao tanteraka mantsy ary malala. Ry lanitra fa isako ty rabainina be ty. Ianao ve io riery? Andrekako dia izao ve sisy ianao? Tena mampalahelo. Mamodiry neny fa milanao anesa izy ny tokantranonao Na voalazako teo aza aloha hoe mampalahelo dia miala tsiny riery fa tsy ampiova ny fanapahan-kevitra tsony indrindra ny fahitako an'izao endrikao izao fa tena ninona loatra ny ty ianao Misy nanondraka tamin'ny rano mangotraka ray ry lala. Anga
fa neverin'ny olona vorombe matavy zany ianao. Dia mbola meme ihany mantsy ianao ry malala. Rehefa malalalala fa marikiriko a. Dia ahoana izany ry neny a? Tsy tianao tsofa zany dada. Tsy vitany lasa mahantra mantsy izy fa sady lasa ratsy tarehy koa. Mazava ho azy retsy a. Ary tsy efa pirofony ve zao ray volana sy tapany tsy nodiko tato zao e. Zany efa niteny taminao rehery fa ianao tsy laitra. Dia inona moa zany no dinao taty indraika? Za koa ange tsy nanan-tenanao tsony. Vehivavy ve ny ala ny tokantrano ray volana dia mbola azo antsona ihany hoe vady? Tia. Ka ty ary sy miavy ny divorce fa maika e. Neny, dada. Andray. Asa manandry e. Andao anaraka anara mahatahotra ny hijaly eto. Nanangoro ny entana. Fanatsa. Dia lozanao rereto hoe zany dada? Tsy anaraka izany ary dada. Ary miangavy aza misaraka samonareo e. Lala. Aleo aloha andinika tsara. Mampalahelo ilay zanako. Dia mbola hivezivezy aty indray avy izany e. Tsy lasa kosa zany ka. Diso ny avy. Neny. Tsy anao sonihana eo ary lala. Ary mandana mandeha amin'izay fa mampifendrofendro ny zanako fotsiny. Mandana. Eny ariko dia hita eo zany tsy saraka izany. Hitako io e. Ay ve ka bandy ohatr'izao no napotipotika anao ry malaly e. Jereo ange na niendriny aza tsy misy ahafantarana azy mihitsy. Ka efa niteny taminao kosa ny za fa tsy ohatran'io izy taloha e. Hitareo an'io indray a mahay andramo mangotraka. Kay kosa le ty e. Fa tena mafy koa na ny volom-bava ary tsy voahala antsony. Ka izao kosa ve ozy ianao dia mbola hiretako eo foana e. Hoe fiafiana ve ny tokantrano? Na nanao bisoana io aza ve tsy akanjo. Atorao kosa aloha iny a. Dia na tsy mendrika anao mihitsy mibandy iny e. Aka inona ny ataontsika fa tovariana mamariparitra azy eto indray tsika koa. Ka maninona moa raha tonga dia domina ny fiarano faty ry kely a. Tonga dia vitaitsika mihitsy ve lery. Tonga dia vitaina. Amin'izay fa naja tsy manan-kaly intsony dia tsy maintsy manaraka antsika koa. Io dadany io foana manko mahafatsifaty azy. Ok. Apetrao tsara ary ny ceinture andry fa hiodina kely etsy amin'ny rond-point eto tsika dia manitsy avy hatrany any amin'ny lery ihany. Efa vonona re ahy. Alefa sam'izay fa sao dia hetsika eo indray io a. Mekara aloha fa ina ty mamaika be ty. Mavonjy aloha ary tendry a. Fa ahoana? Misy inona? Marary mafo ny dada-toa any ambanivohitra dia tsy maintsy midina any amin'ny karakara azy. Zany ve? Fa aizaka iny zanany sy ny vadiny tsy maintsy ianao midina any a. Raha hoe andefasana vola fotsiny zareo anampiana azy tsy mety. Ka io dada-toa io ne tsy manambady aman-janaka izany e. Zany nataony zanaka dia izy no nitaiza vao maty ny reniko. Ngaky. Ay ve ka zany momba anao ty e? Efa maty zany reninao? Eno a. Voaingana loatra koa mantsy ny raha tsika izay ka mbola tsy ampy mifankalalana tsara koa. Ena ry tendry a. 5 taona teo izay nahafatesany neny. Dada indray dia mbola tsy hitako mihitsy. Araka ny lazainy neny dia vao bevoaka izy dia tsy mifankahita tsoa zareo. Zany hoe nandositra zany ny dadanao. Betsaka tokoa aloha ka ohatr'izany e. Fa manina nefa ny raha miaraka midina antsika. Mba te hiona amin'izany olona nitaizanao zany a? Tsy mbola fotoana izao ry tendry ka. Ahoana? Raha mety dia mba mivola misimisy fotsiny aho entiko. Ka za mihitsy angeny te hijery dadatoanao io e. Jerentsika koa ny tokony hanampiana azy amin'ny fivelomany. Amin'ny manaraka ho azy zany. Sady tara fa ndao mba haterina an-trano aloha dia handefa aina angeny vonjeko any e.
aiza mity andro tsy fiasana ianao ry malala? Avy nienoenony vaovao tany re za. Vaovao taiza? Tany amin'izy mianaka rehefa ianao koa. Dia nanao ahoana tokoa ny tany aloha matsoma tsara. Ka ao aza tsy misy olona mihitsy. Raha ny filazan'ny olona dia hoe sahirana eny amin'ny hopitaly fa marary ery. Tena tsy maty zany. Mba mahery andro koa le vadinao ka. Ka zany mihitsy. Ka maninona mora mody mamangy any amin'ny hopitaly any ianao dia any ny anaperanao ny ainy tanteraka. Mety tokoa zay sady io tsy misy hevitra ankoatra ny famonoana azy ihany raha te ho sambatra sy adina hiaraka amiko ianao. Raha teo koa efa te hananjanaka aminao. Zany ve? Fa ny azo le zanako ny tena mampalahelo ako. Tsy mba mety hipetraka ty amiko akory izy fa dia miaritra fijalianao fotsiny. Ka rehefa maty ve ny rainy soa ty amin'ny reniny ihany izy mifarany. Fa ny ihany tena mahamaika dia niteraka aminao. Araka ny nofinofiko taloha reny. Ianao angery malala le vehivavy tena tiako saingy no mihetraketraka ny fiainana tamin'ireny dia tafasaraka tsika moko. Ka nitovy ihany ange zany tsika fa tiako izao raha mba nokafanao tranombarotra lehibe iray dia mba tatana amin'ny fanaja amin'izay izy mijanona amin'io fianarana io. Tsy apako mihitsy mantsy fa hatramin'izay nianarany teny Ankatso izay dia lasa ny mafiloso tsy laitra hodiny izany mihitsy izy. Ka resao aloha izy so misokatra hoe ny tranombarotra dia tsy hanao akory ianao. Mino fa naika izy. Aiza indray izy nahita ohatr'izany. Tsy zara aza ve efa misy atao fa tsy andeha hitady asa ohatra ny ataon'ny zana-bahoaka ireny. Zay ary aloha fandany ianao raha tonga dia oto fa za mbola hiaraka amin'ny sola hitondra fiara any amin'ny garazy. Zay ary aloha fa lasa fanaja azavady. Ao ary ka efa nanahoana izao ianao ry dada? Efa matsara ka. Ay kosa. Mbola izay irakirana amin'ity teany ity. Asa zao ero finna fomba afaka amin'izy ity. Ary nanahoana ho momba ny fiaranandronanao tena tsy tadidinao ve? Tena tsy tadidiko mihitsy. Ary ny tena tsy azoko dia hoe maninona ny voatona ihany nefa za nge dia efa teo amin'ny sisiny. Toa fiara tapapiray mihitsy le izy. Nefa ny raha filazan'ilay olana nahita teo dia nirifatra nandositra ilay fiara rehefa avy nandonanao Zany ve dia tapaka frein? Tianao lazaina zany dia hoe fiara andeha hamono anahy fotsiny tsotro izao ilay fiara io. Zany mihitsy ry dada. Dia inona nefa ny antony? Za izay olona mahatra velona ity. Ka mety hoe olona te hisopatra anao fotsiny. Izay olana natrika teo koa moa tsy mba nisy naharainy laharan'ny fiara akory. Raha izany eritreritra ao izany anie no mitombona nahita sy fantatrao aza ilay fiara. Afaka ny anao inona moa manoloana ny mpanambola isika. Fa angamo eto dia tany tsisy fanjakana ka tsy ho voavidin'ny volany daholo koa izao tontolo izao Fa ny olona mahatra sy mavomavo ohatranany tsy misy miraharaha zany. Na tokony mba ho azo ihany aza ny laharan'ilay fiara. Tsy ataoko miala maina kosa no raha fantako Fa ahoana ary fanaja? Ahoan'izay ry dada? Ary mba taiza daholo ary ny vola be nampiasaina teny amin'ny hopitaly ireny. Nataoko ihany tsy anontany fa lasa ihany tiany saika. Ve tany amin'ilay namako izay ireny. Rehefa nilazaiko azy ny aksidona azo anao dia nanome an'ireny izy. Nomeny? Ieko. Ilazao izy fa rehefa afaka mikarama soma tsara dia soloana daholo ny anazy. Aiza koa ry dada ny avy tany ho an'olo an'ireny Vola be amanetsinetsiny ireny Verina fa ohatran'izao foana kosa nga za Zao aloha ny hitako. Tsy iringy ity ianao sady mahino antitra be. Aiza ny avy tany ho an'olo an'ireny na hipopopo mandra-pahafaty aza. Ka zava-dehibe loatra kosa neny nataony tamintsika. Raha tsy misy an'ireny ve tsy efa maty kosa tahak'izay. Ka tsisy lony izany ho ary eny.
Mba te eona amin'izany olona tsara fanahy loatra izany ary ahy. Dia mba hisaotra azy fotsiny ihany koa. Sa mba fantatrao mantsy ry dada ny lainga be nataoko tany amin'ny tendry a. Indrisy mantsy ry dada fa lasa mahamenatra ny manana anao. To dia hiteny hoe aleoko tsy misy. Dre, toa nanjarany saraka mateno aza ny zanako izany. Lasa fotsiny saiko ny amin'iny. Avelo re izy hoany. Rehefa resy na afa-po avy ihany ve izy tsy verina eo ihany. Engany, ary andeha kely lohaka. Any dia mitady ny sakafontsika rariva sy rapitso fa tsisy tsony io. Eny ary. Zavy dia ho velomy janako eto fotsiny. Tena mampalahelo ahy izy ty. Aleo ezaka hitsangana teto amin'izay koa. Andendehany any aloso mba mahazo na dia 2 arivo aza. Amin'ny fomba ahoana nefa moa. Aleo mandeha fotsiny aloha. Na angatakaza ve tsy ahita. Eno a, sa misy ilainao maika? Telo mifanao fotoana amin'ilay karana mitady vato zay. Mbola afaka inara? Ay, fa misaotra betsaka hony aloha izy dada toa e. Inona moa no tokony isaorany amin'ireny? Mbola betsaka noho ireny aza ny tokony ataoko. Ny tena zava-dehibe izao dia ny vasitrana somatsara. Lasa hoizy fa ho avy tsy ho ela antsika. Mbola ho avy re izany faza maika. Ano kosa mbola ratsy be ny lalana amin'ilay orana avoko. Aleo fa rehefa akantsika dia amin'ny vanim-potoana tsisy orana. Ay, fa jerendringa itsy lehilahy lehibe mangataka itsy. Aiza? Itsy, io. Jerefa eo amin'ny mainandro eo izy no mipetraka. Andriamanitro, toa hitady mangataka eo an-tsisin-dalana io. Tena mampalahelo e. Jerefa ohatran'ny marary izany tongony izany a. Fa tsy mba manana fianakaviana raha ve itony olona itony e. Dia tsy mba niteraka mihitsy ve na dia iray aza. Tsy vo tena loza masina. Marina mafy tsy tena mahonena no mijery an'ity rangahy. Atre, jery koa nefa no rasin'ilay olona tompon'ilay hotely izy e. Jery. Eny tokoa. Fa variana mijery ny olona io koa ianao. Efa lasa avokoa ny fiara teo alohantsika e. Eny marina. Tena mampalahelo angery fa naja mahita olona ohatr'ireny e. Zary lasa elikeliky ny olona ry zareo reny. Raha sendra mandalo indraindray dia iverin'olona fa angalatra foana. Na koa misy ireo mihevitra hoe mandoto ny tsenany. Na mampandositra ny client-any. Ohatran'ilay ramosay tompon'ilay hotely teo izy. Ie, ary aleo aloha zahay aleto ka. Tsy renao ange ty mbola fitohanana be ty e. Sady lahatra ty mbola maika monjy fotoana sao dia ho tary eo ko. Eny ary, masotondry. Dia rapitso indray izany. Ok. Ay, saika diniko hoe mba miangavy kely folo aminao aloha fa tena tsy manana vatsy mihitsy. Lany mantsy ilay ambiny taty e. Ay ve, alefa alefako avy eo. Zay. Dia miala tsindry ry tendry fa lasa mitambetsatra loatra aminao a. Dia misaotra melosa anty. Ok. Zay ry lofa mazotoa ianao e. À demain. Eny ary. Fanaja, je t'aime. Ay, tendry koa hiveriko fa ilaziny. Andraiky. Zay e, aza dino ilay izy teo a. Je t'aime ho. Mbola ho avy antsika ry tendry fa za maika. Sarotra koa aloha manafina fa na za koa fomba tena ty azy. Efa manonofo miankafy ty miaraka amin'ny mihitsy aza. Ese, alolo mianatra ka.
Inona mihitsy moa reny nataonao reny ry dada? Efa tena lany enao sa tanteraka nga ianao? Fa zana n'inona? Fenao lasa mangataka eny an-dalambe tiako. Fa maninona kay raha mba miandry tato an-trano ihany e? Sa nahazo ohatrina tena amoron-dalana teny zao ianao io? Dia andro fotsiny anao eto kosa ve Za izay iray tokony hamelona. Sady ianao koa nge mbola sahirana amin'ny fianaranao e. Tsy azoko forsena hitady sakafo aho. Ka tsy tsapanao mihitsy ve hoe mamenatra ahy fantatry ny mpiana-mianatra ampiko izany e? Indrindra fa hitendry. Raha tena olona tsara re izy, tsy misy tokony olana amina toy ny ahoana na toy ny ahoana ny toerana misy ny ray aman-dreninao e. Indrindra raha tena tianao izy, fa tsy zavatra fa fotsiny ny arahany aminao. Fa nga moa efa nisy ny teny taminao hoe olo tiako na sipako izany olona izany e. Fa na izany na tsy izany dia tokony tsy hampaninina azy mihitsy ny fantrako e. Tadidio fa olona nanana ny naizy azy ihany taloha. Ka efa miteny aminao aho fa ny amin'izao fotoana izao aloha mitany ny olona fa tsy izay lasanao any. Dia mandra-pahoviana izany no hanafenanao an'izany. Zao tadidio ihany koa fa tsy misy ny marina izay tsisy eo. Ary azafady aloha ianao nadiovako an'ity trano ity ka. Tena maloto loatra izy izany. Mamenatra raha mba misy olona miditra. Moramora ary fanaja fa aza dia atositosy ohatran'izany aho. Ka azafady aloha e. Fanaja. Fa maninona kay ianao no lasa masika be amiko ohatran'izao e? Nanenina mihitsy tsy nanaraka ny neny. Raha tany aminy aho izao tsy ohatr'izao mihitsy ny fiainako. Ndray fanaja. Fa maninona kay ny fiainanao izao? Impiraverina aminao ihany fa mamenatra ny fiainako e. Ary ireo lambanao empandrindreo aloha esorito eo daholo ka azotrio any anaty gony any ireo. Fa misy inona kay e? Isy namako avy eo. Dia esorito eo malaky ireo fa mamenatra olona. Namanao? Le olona lazainao fa olo tiako e. Mba tena maniry ny eo amin'izany olona izany mihitsy anaka. Aza medaladala eo Fa medaladala ahoana indray ary tena lasa masika be amiko ane ianao e. Mbola tsy fotoana n'izany izao e. Sady tsoroko aminao ry dada. Fa tsy ataoko fantany mihitsy hoe ianao izao ndraiko. Olona resy ny fiainana. Endrisy anaka. Raha raka avokoa ireo anatra sy fanabeazana tsara ny taisananao. Dia izao venanaovanao ary efa kilemaina sy tsy afaka mitady vola-tsony aho. Indrenao moa dia efa elany nandao atanteraka. Andray marina. Latsaka ny ranomasony dada. Tena mifona ry dada. Noko fa izao aloha mety. Tsy tiako simba tsony ny fiainako e. Mba tia hanana ho avy tsara kokoa. Dada, aza mitomany. Tsy fidino haingy manao asao anao e. Mba miaro ny voninahitro sy ny toera kokoa. Tsy tiako fantatro ireo namako fa mahantra loatra tsika. Eny, tsy mahamitsiny anao ary zanako. Za daholo fototro izao. Raha mananaiky ny tady asana solo ny asako taloha mantsy. Mba tsy nafoky ohatran'izao ny vadiko. Ary nijarina tamin'ny fanajana sy ny fitiavana tranoko ianao. Okizay mory dada. Ary azafady aloha fa tsy maintsy asitroko ato ambany farafara tiako ny misy ny lambanao ty. Dia mandra-pahoviana izany no hanafenanao ny marina amin'izany namanao izany. Tsy haiko e, tsy haiko ry dada. Fa miangavy anao mba hiala eto aloha fa saotra traneto. Raha riva ianao miverina. Dia ho aiza nefa ny orany efa hilatsaka. Mba miangavy moa azy dada. Mba mandehana. Raha mbola mba tianao ihany ny ahavitako soamantsara ny fianarako dia eo mba mandehana. Eny ary fa andehay. Dia mba ampitao aminy ihany fa mbola misaotra betsaka azy foana ho hoe dada. Dre, ary maninona ny esorinao koa reto sareto? Sary mariazina mivady ange iny e. Fanaja aza esorina moa e. Tsy very akory reto ry dada. Ataoko tsara ato anaty vatato fotsiny. Ary mandehana amin'izay ka. Mandehana amin'izay moa ry dada fa efa akaiky izy ato any mipetraka. Elana tsiny aloha fa tsotsotra tsy mendrika anao akory. Indray.
Trano misy n'olo tiako ve dia tsy mendrika ahoana koa ary? Ary aza be vazovazo ry tendry ka. Inona amin'ilay teniko teo izao mivazovazy aminao ka? Sa mbola tsy nambarako tao aminao tokoa moa fa manam-pitiavana andriany ahy. Aza mivazovazo io Reny fihetsiko sy fiteniko ireny, indrindra fa reny fanampiko sy fikarakarako anao ireny koa ve dia mbola tsy azonao ihany? Tsy manambara inona amiko ireny ka. Afaka manao torena avokoa ny olona rehetra. Eny fa na dia ny fahavalo aza. Tsy azoko ilay hoe fahavalo. Manao toy ireny izy mba hitsara mivelatsia amin'ny fahavaloniko. Na koa hanadiovany tena raha ohatra ka. Mba mahay koa ianao izany ka. Fa azo marina kia. Fa misy inona? Fa najo. Raha manaiky ny fitiavaka ianao dia raiso ity. Tendry? Rojo volamena? Fonao avy ety? Raha manaiky ho tia so tiavika ianao. Ary tsy anio ihany izany fa ho mandrakizay. Andray, menatra be Raiso raha afaka raha ekenao aza menatra izany? Manaiky Zany? Ie, tianao koa ary tendry Ary manaiky ho tia sy ho tiavinao mandrakizay. Andray. Ka etsy ary ho apetaka eo amin'ny tendanao zato izy Eo andray. Tsy misy manana ohatra tiaky fa nitefeko manokana mihitsy izy tia. Ary nasiako an'io litera T lehibe io mba ho famantarana fa olo tiako ny tompony. Zany misaotra betsaka. Noroany marina. Tena sambatra. Fa zao roviana izany tsika no any amin'ilay ambanivohitra misy anareo. Efa mba te ho any mafy mihitsy Ina foana ary mampisisika anao any Te ho any aky mba hiova rivotra kely koa. Manina raha amin'ny vakansy ity Sany kosa ve tsy tampoka loatra. Sady vao tsy ambatsasakadiny koa izay no nampifankatia antsika. Ka maninona ka. Tia ny telefonako. Mbola misy fanao dia atsoso dadatoa fa ho avy antsika Aza maika be loatra ohatran'io ka. Sady dadatoa koa izao mbola sahirana tamin'ilay izy narary teo. Ka izany fahasahirana an'izany mihitsy angeny no tiako resahana malaky mba hafako miantoka amin'ny fiainanao manontolo, indrindra moa fa amin'ny fianaranao. Ka tsy efa miantoka avy ianao izao Sarotra be mihitsy ny hanatanterahana an'izany ka. Sady ny fomba ny aminay tena tsy azo tsiratsiraina mihitsy. Ka afaka tonga dia atao koa ny fisehoana raha izany ny olana Ka tsy izany mihitsy Fa ahoana? Raha vao izao tsika makany dia hiverin'ny olona fefahanambady mihitsy dia tsy ho avelany miverina tia manaraka anao izany raha tsy vita avokoa ny fomba rehetra. Vita amin'ny mariazy mihitsy ary. Izany efa mbola atao akatoky ny fianarako tanteraka mihitsy. Tsika raha teo nefa mbola tsy niomana ny amin'izany raharaha izany mihitsy. Sady vao teo tsika no mifankatia Eny marina losany. Aleo ary fa anao manafarak'izay aingana dia miroso avy hatrany tsika. Ary andao aloha anao devoir amin'izay ka. Mandeha ihany ny lera. Alay vao ary ny kaiso ny boky dia aza donona koa ny ordinatera fa ilayntsika. Vetivety ary dia anontany anao fotsiny aho hoe iny ve ilay olona nafohy vola be nitsaboana tany amin'ny hopitaly? Dia raha iny dia maninona? Mahagaga. Olona ohatran'iny ve dia anilikilika ny mavomavo? Toa olona tsotra sy mora fohy ihany mantsy ny fanomatombanako azy. Fiza moa no niteny taminao hoe tsy kilofo izay Tsy efa nasaiko nandeha moa ianao. Zaho kosa aloha tsy nitsikely velively tazako lavitra fotsiny izy. Dia azy izany ilay fiara? Azy iny ka. Fa tandremo anie manandran-kandrana medaladala eo Dia inona izany no nambaranao tany momba? Tsotra kely izany Ny fahalalany dia hoe any ambanivohitra ianao fa tsy eto. Tena say ianao tika. Tsy maintsy manavotra ny tenako ary efa tsy afaka manavotra anareo Sady tsy nareo ihany ve nanimba ny fiainako ohatr'izao. Fitaratra vaky ve ny hitarafako ato? Ekeko izany kanefa tsy safidiko angery zanako ny andro ohatran'izao Tsy safidiko ny andeha ho tapatongotra tsy afa-misaraka amin'ny tehana. Tsaro fa nampianariko anao fa ratsy ny mandainga ary tena mety any mba zavatra maro. Zao
Mety ny fahafantarany n'olona ny marina zao mety atesitra azy dia mety ampiovany fitiavany ianao satria ianao nandainga taminy. Dia mety ho izany tokoa ve? Tsy manenina rangaha, mila mitandrina fotsiny. Eritrereto tsara fa mety ho marina izany lazaiko anao izany Fanaja. Fa zao izako ny Zomazy Sabotsy tonga mampianatra ato izy. Tsy maintsy tonga eo moa izany izy Noho izany dia tsy azonao atao mihitsy ny modimody eto amin'izay fotoana izay. So hanimba zavatra eto. So dia tsy mety izany Fanaja. Finona mety impiry lazaiko aminao azy fa manomana no avoko manomana no avoko mba ho tsaratsara kokoa noho nenareo sy nenareo izay vao sedrain'ny rivo mahery kely dia rafa toy ny tsy ny sasarana. Ekeko ary fa marina izany Sady sarotra ho anin'olona iny koa niny hoe mpianakitsika mba jerenka eny atsara tarehako Zaho ve dia tokony hoe ianao ny raiko. Miendrika eo fanarodany rano mangotraka vokatry ny fanaovana sito mahery teny an-dalana. Ekeko izany. Tady dia ho anefa fa ny fitiavako anao no nangalarako an'iny poketran'olona. Ary raha tsy nanao an'izany dia mety tsy afaka nanao fanadinana angenao ary tsy afaka nianatra teny Akatsoko. Raha miendrika eo indray aza ho dinao tsy tsaroana fa endriko nafindra ny endrika eo na ny fihodiranao izany. Ary io pikanao lava sy vaventy io dia mbola tahaka avaty amiko ihany koa. Ny volonao tsotra sy lava indray dia tahaka avy amin'ny malala reninao. Ka nahoana ianao no mahasany teny an'izany amiko? Ary matory amin'izay ka nefa ranao angamba raha mbola be moralina be eo dia aleo miala tato mihitsy. Aleo ianao mpanofaikotrana ny ivelany any mihitsy ka amin'izay mba miaina finaritra tsy misy atahorana ny fahasambarako. Dia ho vitanao ve izany ry Fanaja? Fa eken'ny sainao ve mba havitako ny fianarako sa tsy Izany ny fanindriko anaka. Kanefa dia tsy badony laka ny tana ve ianao? Tsy mitsipaka anao velively aka sady ny lakana aza teny ampovoany dia rindrika tsy tafita kory. Saika safotra raha tsy nisy nanavitra. Ekeo fotsiny raha tena tianao ny zanakao Eny ary. Raha izany no mahasambatra anao sombinaiko dia manaiky aho. Ary matory amin'izay fa vonoko ny jiro mbola anao fanadinana koa mantsy rapitso. Ody Nina fa manena ty ianao? Otry tokantranoko ange ato tsy azoko koa le fanontaniandria. Ve kinareo zato atondianao aty Andry mba mangivangy anareo kia ary niova be ny ato izany ndrindrina voaloko tsara ary nakaiza aloha ery ataonao inona? Nga ianao mbola mila azy indray? Mila azy mihitsy fa misy resaka tiako atao aminy retsy Tatsona izy marary izy dia naninona ki? Maty ve? Maty ve retsy Fa maty ahoana Maika ery ianao hiteny hoe maty sao dia mba hainao ihany ary ny namono azy. Ka le filazandria azy ange retsy manaitray matahotra mihitsy fa mba hahafahanao miaraka sy mivady amin'izany olona mahafatifaty anao izany dia vonoanareo tata. Saingy tsy maty izy fa mbola tsy sitraka-Andriamanitra izany. Ndray kosa retsy na inona kosa raha olana misy eo aminay tsy vitako mihitsy kosa kiny hamono ny hery Ka tsy atsona izy efa lasa izy. Lasaiza ry Fanaja fa andrisanana ohatra manao resaka tsy azoko mihitsy. Finona ny tsy azonao amin'izany tsy ianao ihany akory nampianatra an'izany tato an-trano tato. Nandramanao aloha dia hitanao fa nety-taninao dia lasa ianao tsy miverina tsony. Dia vitany hery ve kiny namelandrirery tato Ianao ary navitako sady mba tsy hahivy kely ange tao anatin'ny fahareseny dada no nilozanao. Ny mpivady anefa natao hifanohana sy hifanampy saingy ianao kosa tsy mba zany. Ka tindry ara-mony tena amin'ny eto ara ve any tindry? Mbola tsy nisy maty aloha tato na dia efa nisy nanandrana namono ihany azy izy. Eny fa velo aloha izany ho any ery aza moa izany tsy etiko fa ny tiako lazaina amindry fotsiny dia izao misy tranombarotra voansokafa-nkady izay ihany ho andry
Ka hoana? Oa? Sao dia mba diso fiteny ary ty ianao? Tsy diso mihitsy ka izany mihitsy koa ny tena antonjiako akaty e. Hatramin'izay ianao tsy nihevitra an'izany ko efa lasa ndraiky vao izao azy izao. Ka indringa efa niteneniko hatramboalohany hoe andao anaraka ahy e. Ndrio miseho miavinavina eriko. Tsy anaraka anao izany ahy e. Mety amiko ny eto. Hitanao amin'izao ny fiainako fa tomba mety ihany. Eto milamina tsara, ny fianarako mandeha tsara. Tsy mila an'izay tranombarotra ireo any ahy. Ka mbola ziry ihany izany ry io. Miala tsiny ary neny aleontsika samy maka ho azy toy izay lasy izay ihany fa nahatsara antsika ireny. Izay fa andao ianao mandeha amin'izay ka maika andeha hianatra. Ndao ariko mbola nenenandry tongotra matana izao avinavindry izao. Efa manomana no avy fa tsy hitavana amin'ny fanananareo mihitsy e. Veloma ianao. Tena lasa tsy tia atsony le zanako marina. Dia vokatry ny nataoko ve izao e? Ary ara mba nakaizy e. Nandamoaka avokoa izany ny diako andranoko. Aleo aloha rangahy mody a. Tena ifonako aloha fa tena sahirana be tamin'ny fanadinana be iny ahy. Iny azy efa saiko tsy vitako. Azy izao izay ho vokatra fa mienjana koa dia tava-nevitra ny amin'ny tendrika. Izy tia misisika dia misisika mafy ny andehanana any ambanivohitra. Nefa raha mba fantany fa lainga avokoa reny a. Tena maika manampitrotraka ny adi-tsaiko koa iny resaka iny etsy andaniny ka. Dady tia tsy hitako izay anaovana azy. Manantena dia manantena ery izao tendry fa andeha any ambanivohitra izay rehefa tafaverina avy any amin'ny karera izy. Dia ambanivohitra aiza moa izany mitondrako azy. Loza ho tika. Otry dada. Andro soa. Vanatsy. Andray anaka. Veriko fa efa dinao tanteraka ny fisiko. Manahoana aloha ianao e? Zao mikokoako izao e. Fa taiza foana ianao? Sahirana be tamin'ny fianarako ary dada. Vita aloha iny ny fanadinana farany tamin'ity taona voalohany ity. Ny andro ny vokatra sisa. Tsara kosa izany. Veriko fa dia narinao tanteraka ny ahy. Tsy manary anao izany kosa ahy e. Ary raha mahita asa amin'ity vakansy ity dia afindrako trano ianao fa ohatra tsy mety amin'ny fahasalamanao ato izany. Tsy ireny ianao raha tsy tena mipoaka be mihitsy e. Tena marina aloha izany e. Dia be mihitsy ato. Sady tafiditra ny ranoko rehefa avy ny orana. Ary andraso e. Ohatra ny sepitra ny ianao izany ry dady e. Efa iray volana teo angamba izay lasa sepitsepitra izany. Ary efa nisakafo ve izao ianao io? Mbola voasaika andeha hitady mihitsy aho izao ianao tonga eo. Sady izany rehefa mahita dia mihinana dia rehefa tsy mahita dia tsy mihinana. Tsy misy ho antenaina. Indray rehefa tena refona tsy mahatato intsony dia lasa mitsipona podi-tsakafo latsaka sy ambokanina eny ambany latabatry ny mpanao vary mitsangana eny. Andray ry dada. Tena mifona. Tia tena loatra angamba. Aleo fa hitady asa farany sy aingana. Fa angatsy antsony ilay olona niaraka taminao. Anisy ka. Izany hoe mbola tsy eto an-tanahy izy izao. Ary eto aloha misy mofo kely nentiko anao e. Ny tena enjana koa ny ry dada dia efa lany ny vola taty amiko nefa toerana misy andro tery tsisy réseau e. Tsy mba afaka manafatra vola kely fa dia miandry azy amin'ny zoma aho vao manam-bola.
Reto izao anomezako ny hofantranonao dia ty sisa. Fa eny aleo fa omeko anao ty. Dia ty koa misy lamba nividiako sy akanjo vitsivitsy. Mety mba hampafananao kosa aloha reny fa tena tsy manana mihitsy aho. Saotra betsaka ry Fanaja. Ary aloha hinana an'ireto mofo nentinao reto aloha fa tena anao mihitsy aho. Ho ano ary aloha Ary ny reninao ve tsy manandalondalo mihitsy ry Fanaja? Neny? Eny foangana ihany izy no tonga nitady anao tao. Fa nisy inona hono? Kinona moa fa tsy mbola le divorce iny ihany. Ary aza manantena nintsony ianao ry dada. Efa vorona lasa nanidiny iny. Tsy hipody tsony. Zao fotsiny ny angatako aminao. Aza manaiky manao an'iny taratasy fisarahana iny izany. Tsy te hanana ray sy reny misaraka izany aho. Fo mainka koa afa-baraka tanteraka mitendry raha fantany izany. Aza manandry fa tsy hanao sy ny an'iny taratasy iny izany ahy. Nefa rehefa tsy hitany ve ny misy ahoana moa no hantanteraka an'izany. Za mantsy manantena fa mbola mety hanenina ihany izy indray andro. Hanenina amin'inona? Tsy hitako indray sy mbola antenainao aminy. Manantena fa mbola hiverina hody izy ary hiverina hanorina fiainana vaovao indray sika telo mianaka. Ary nataoko ry dada. Tena feno fanenenana mafy aho tamin'ireny lainga nataoko ireny. Za nefa niteny taminao anake. Ka niveriko ferana andalo ny anaiko. Nieritreritra fa ohatr'ireny lehilahy mpanadalatany ireny fotsiny izy. Reny vola be nomenanao reny kosa ve? Sy izay ventoan'ny fianaranao izay ve dia ho ataony fanadalana fotsiny? Tsy vitsy anginy lehilahy manao an'izay mba azony izay ilainy avy amin'ny vehivavy. Nefa ohatrany tsy zany raha hitendrika. Sa izay fotoana nirahanay tao an-trano izay tena mila ho isan'andro. Za koa moa mankany amin'ny foana. Tokony hoe efa tsy nisy ny raisina tsony ny amiko saingy toa tsy izany ka. Marina ve izany ry Fanaja? Eny ry dada. Mbola tsy nikitika ny vatako mihitsy izy. Na andeha indray mandeha monja aza. Nefa ne efa ray taona izao no fankalalako taminy. Toa manena ry dada ka. Ahoana izany izao fomba nambarako azy no marina. Ka ianao ane tsy mba nieritreritra kely akory fa nanapa-kevitra. Kanefa tokony tsy nisy izany olana izany. Zao lazao fotsiny izy hoe miakatra dia Antananarivo koa data hiary hipetraka amiko. Tena mbola mila fandiniana be ka. Aleo aloha ry dada andeha. Aza matahotra ianao fa handalo foana amin'izay sady efa tsisy manahitrana tsony amin'izao Eny ary. Veloma dia mandram-peo anaka? Veloma dada. Ferefitra zany ka. Dada ry mampalahelo tendry misisika mafy. Mba marina mavo kosa aloha raha mba hiverin-dalana tsony. Efa natomboka ity ka tsy maintsy tohizana hatramin'ny farany. Ny fiainana nefa tsy tapitra hatreo amin'izay ambany vohatra nitondrako any tendry fa fo maika azy mafimafy kokoa noho ny teo aloha. Aleo rangama no manavola dia andeha hitady olona any ambany vohatra any atao solona dadatoa. Rehefa vitsy izay dia resahana indray dada amin'ilay hoe raiko tsy hita fa nandositra didy. Tena aleo rangasainy atao ka. So votsika eo iny raha ilazaiko fa lainga avokoa ireny. En plus koa neny tsy maty akory fa mbola velona tsara. Tena aleo misakatra kely aloha dia mitady olona ho karamaina. Ary aleo io manandeha andeha fifa ho avy izay tendry.
foana ho ianao ty tato zay zao ianao mahita li foana Calme-nor malala. Misy sera vavao izay any. Sera inona ka? Resaka vaty le izy. Poinsa be fa iakima vadiny mamon nikarakara ny fitondrana azy any ivelany. Zany Zaho makavy any Jerosalamy varotra fotsiny. Ka tsy vao maika be aky tombo be reto arenantsika reto raha zany. Zay nge no nolazaiko taminao hoe mila miteraka tsika. Izy daholo ary ny andova andreto raha tsisy taranaka. Za kosa nefa tsy hiteraka amin'ny vadin'olona mihitsy oka zava ry lala. Ianao kosa ka ilaiko mihitsy hoe anarery ianao fa tsy mbola hitambarako amin'ny bantsy alehany iny. Azonao ve zany? Azoko re zany fa ngaho tsy mety raha mba hifanaja no atao mpandova amin'ny ampahany amin'ny fanananao na dia mba io hotely io fotsiny asipa fetsy be iny. Zanako mihitsy no ilaiko ary ohatrany mitady ho fetsy koa anie no zany. Ary sao dia mba ianao mihitsy ary ny tianao an'le divorce. So anaovanareo vazaha mody miady eto fotsiny Tiady inona? Mba matokisa moa anahy aiza raha ny avitako an'izany raha tsy hainao ange efa tsy haiko tsony fiainako raha mba fantatrao mantsy izao no mahazo azy mianakany fa ahoana ka? Efa saika maty ihany ka hery tam'le nidomontsika tamin'ny fiariny fa tamin'izaho tamin'ny farany ary efa ifanaja rery sisanao amin'le tranoko ianao nga ahoana? Fanakaizy ngiarainika ka lasa hony ngamba mety lasa nanary-tena ngamba fa tsy hita mifanaja zay misy azy sao dia mba tsy zany fa maty ihany fa mety tsy te hilaza aminao le zanakareoko. Mety efa fantan'izay ny hevitrao dia nandainga izy. Dia tsy haiko aloha fa ny tranao ny ova be mba ianao aloha mila mandinika tsara ry lala. Sao dia efa mitakitsika. Zay fa ary angaha ianao ty tsy andeha hamonjy ny hotely zao andeha mihitsy aka fa somary gaga fotsiny amantsy nahitanao maraina vao modiko dia izay no nalasa le resantsika teo. Fa zao raha vitana soma tsara ihany ny fisarahanareo dia ome kely ihany fanazazanakao. Raha tsy zany dia samy mety foana aloha tsika. Eny kiseria elako aleo fa ezahako tedavina lery rangaha iny dia vitaiko io zay fa lasa aloha tsotra be ohatran'iny le dadatoanareo Eko, izy ny tsotra fa reo fianakaviana somary mafimafy. Afaka 5 volana zany nanatanterahana soratra sy ny vodiondry dia izao ny efa mijerijereva akanjo farak'izay tsara indrindra. Zany ve? Na ohatrinona? Eny ataovy mena midorehatra ohatra ny fitiavantsika ny lokony. Dia amin'ny mariazy indray atao fotsy mamirapiratra ohatra ny vadiovandry. Inao tiako andray ry teny ty fitiavanao tsy mba le fahatsorako akory nefa nasehoko anao fa ny ratsy indrindra. Tsy tsao fanatsanao azy ao dia nosorako lainga sy apoko hatramin'ny androany. Ty lozako ary mba manao ahoana ary izay dada? Variana be dia zao koa araka amin'ny mahafanajandria dia tena najaiko tokoa ndry. Mahita an'ilay renindriany akoatra fa mba tojolo-mba vao sy endry ary tena tia azy ny zanavavy tokany. Inona koa ary ty lazainy tendry? Tena loza tsy roa matany angamba raha fantatra ty marina. Mbola very saina be any ianao fa le rainao nanarainareo miaraka kosa aloha na tokona fantatra tsara ny dikan'izany hoe ny vehivavy zany rehefa sendra mifanena amiko tena lelaka nosa azanao ny aza ndresako zany ka fa maninona toa nampiovanendrika eo tokoa le firesako marina. Efa tonga fa misaotra ny anaty dray raha pitsondray fa naja tena malahelo be ianao. Eny avela ho ary zany ho any resaka fotsiny akiny ahy iny tsy maninona re aza manahy anao izay fa demain eny ary
Fa mba anakaiza indray ary le zanako. Efa ho 2 volana sahady izay le nandalovany farany iny. Dia tsy hita intsony indray izy ity. Nefa mba efa feno ery ny fanantenako tamin'ilay resaka farany iny. Zaho moa ty dia noroahany tompotrano fa tsy nalovatrano. Dia lasa 4 mitateraka ty. Tsy mba azoko atao koa moa izany mandalo any amin'ny fanaja fa so atezi-drazy indray ny mandehanako any. Dia lasa matoritory etỳ ambany tsena sisa ny hafarako. Ary taova-kendry-zalahany izany fitaratra tsy fiatritsy izany. Aleo ahitsangana dia ho teneniko ireo ka. Hitako tsara mantsy ilay madama nametraka ny fiara io. Aleo hitsangana fa tena mitady hangalatra ny zavatra ao anatiny ao mihitsy ry zalahy ireo. Aleo rangahy ato amin'ity hotely ity no misakafo hariva. Tonga any an-trano avy eo tonga dia matory. Raso fa mbola malalaka izany parking izany a. Oy! Fa ahoana koa ty tomobile ohatran'ny vilivily be ty izany? Tena aleoko mandona tomobile eto amin'ny parking eto toy izay hamonina handratra an'izay olona ao anatin'ity tomobile ity ka. Zay raha dada? Tsy maninona mihitsy lohako fotsiny ohatra mavesapesatra. Fa aiza moa za zany anaka? Ohatra ny ety amin'ny hopitaly sa? Tsy diso ianao ka. Fa misy banga ny lohanao ry misy maratra ny lohanao mantsy. Hitanao, omaly riva saika hisakafo tao amina hotely iray izay. Dia iny za mily fiara eo amin'ny parking iny nisy fiara vilivily tsy fantatra ahoan'izay fanitsy andeha hifanena tamiko. Dia nanahoana? Voatonan'io tomobile ny vilivily be io ve sa toa efa impiry izay voatonan'ny tomobile izay mantsy? Tsy izany ka. Ny vilivily be fotsiny ilay tomobile. Araka ny vaovao henoko dia mamy torimaso ilay rangahy nitondra azy. Ary tomobile andeha hijanona teo amin'ny parking koa io tomobile io. Mba enjana koa izany? Enjana aloha Tratry ny torimaso enjana koa ngamba matoa. Voaterina mily ny tomobilako tany amin'ilay tomobile efa nijanona teo mba tsy fandonako tamin'ny tomobile raha io. Kinanjo ka ianao tao ambadika an'ilay tomobile voadonako. Nipitika lavidavitra ihany ianao ary izany namparatra ny lohana ohatran'io. Ary avy hatrany dia netiko taty amin'ny hopitaly. Izao. Andriamanitro, saika maty indray Ary nanahoana izany ilay mpamilin'ilay fiara mamy torimaso? Raha araka ny vaovao henoko maraina teo dia maty ilay rangahy nitondra ilay tomobile satria nitondra tamin'ilay andrin-jirony teo akaiky teo. Dia naloza izany. Izay aloha fa matory kely indray mbola tsy tokony hiresaka betsaka mantsy ianao zo ny dokotera teo. Ohatra misy manaitaina mafy tokoa izany lohako izany. Izany? Fa mba efa eno ilay zanako ve aloha izao Izany hoe mbola tsy nisy fianakavianao ny lazako aloha Tsisy fantatro raha teo moa ry zareo. Fa hono aiza moa no misy anareo ary iza ilay anaran-janako mba hamora ny fitadiavako azy? Mino fa mbola ao amin'ny 67 any izy no mipetraka na dia fa
navita nanary sy nanadino azy. Nanary? Mba aza vao efa tsy azoko. Dia nanadino ahoana ko? Any amin'ny Sosantsito no misy an'ilay zanako vavy. Izay efa ela tsy niara-mipetraka intsony. Fanja no anarany. Iza? Oe, radada! Tena tsy mahatsiaro teny ity marina. Dokotera! Dokotera! Tao tonga tampotampoka ianao zany. Fa misy inona? Sa te hanampika? Tsy zany ndria. Fa manao aloha ndry ato Salama ka. Fianao tsy niraraha mihitsiko. Inona moa zany navarinanao tany? Sa misy afaka ohatrany? Ndry ve adaly. Kina ndray ary? Misy zavatra tena manahirana zay hoa. Tsy haiko, mety mahafantatra olona tao hoe Fanja ve no mipetraka ety aminareo ety? Fanja? Fanja. Dia efa fanja indray zany izao no tedavina rehefa leoleo amin'ny fananja. Ohatra ny tsisy mahasamihafa azy koa ne zany. Nary ty Terara ihany koa no latsaka. Avela hoany aloha ny atezeranao fa vonjaina angeky izany. Fa vonjaina hoana Fiza marary. Sorry Inona? Nandona olona afaka maleriva avy nanaritra andriny. Rangahy lehibe izay le izy. Sady tena mampalahelo be momba n'ilay rangahy io. Raha ny filazany dia tafasaraka izy io zanany io. Izay Fanja izay hono ny anarany dia mitady azy Dia izany ve nanadinonao ny fotoanantsika maly ariva Zany olona izany? Eny ry Fanaja, satria izany nandona ny olona io dia tsy maintsy mijanona miandraikitra azy araka ny matso misy fianakaviana azy. Tsy afa-miala Fa mba olona manao ahoana koa nefa izany? Mampalahelo be hoa. Izy aloha 4 ami. 4 ami? Zany ve ny andanianao fotoana sy andaniana voly? Maninona raha navela tany? Andray kosa zany mba toe-tsainao ry Fanaja. Aina ohatranao ihany anie zany. Fa nandalofako dia anontany anao hoe fantatro ve olona io sy misy azy? Raha izany vehivavy izany aloha tena miala tsiny tsy fantatro mihitsy izany. Ka zao ary raha mety dia aleo ianao mba hiankafiko iandry lera-dady eny amin'ny hopitaly alohany io mandra-piveriko. Fianao aiza? Sady aiza koa ny avitako mikarakara an'izany 4 ami izany? Aza matahotra renao fa efa madio tsara izy ao Efa nanakaramako olona nanadio azy dia efa nisoloana koa ny lamba fa ratsy izany nandray azy ny dokotera. Raha izay indray aloha dia manaiky Fianao aloha izany ho aiza Ka tsy maintsy andeha hitady an'io Fanja io re Ahoana koa moa izany ny ahafantarana azy izany? Tsy mba misy sary ohatra na farafaratsiny ny adresy misy azy? Marina koa aloha izany fa tsy azontsika vela amin'izao io olona io fa olona mampalahelo izy. Sitrak'Andriamanitra ke ny famononana fampijaliana ny aina. Ka zary izao efa mifanao fotoana amin'ny namako hoe te hiaraka ho any amin'ny biblioteka izao maraina izaoko. Zany ve? Fa angamoa mbola misy zavatra ataonao indray zaho tsy efa vakansa akory. Ka namako mila fanampiana amiko re zany Eny namako efa ela izy tamin'ny mbola tany amin'ny lycée dia manao concours izy izao. Sao indray ary Ahoana? Amin'ny tolakandro ianao no miandry any amin'ny hopitaly fa mandehana aloha izany mamonjy ny programanao izao maraina izao. Mety? Dia aiza izany ny fotoanantsika ratoandro? Aleo rehefa alaiko aty ihany ianao fa andao raha andeha araka amiko dia apetrako any alohany. Ka za koa aza ange mba gagy Ka tsy azoko mihitsy ny lasain'ny dokotera teo. Ka hoe nalain'ny polisy teo ny rangahy narary taoko. Olona marary ve rangahy? Tsy mba mahay manazava resaka koa le dokotera ka? Fa naninona izany izy nalain'ny polisy? Izany anie tsy azoko Tsy haiko fa ao tsika mahita azy. Ndao androso fa iny vao hitan'ny zalahy miditra ao amin'ny birao iny mihitsy le rangahy. Ohatray fa atao olona atosika amin'ny seza misy kodiarana anie ty izy. Ka tsy haiko re tsy haiko.
Olona malemy toy iny ve dia avy ity nahoana ny dia entina aty amin'ny polisy. Tena mampalahelo kosa izao ka. Andao re. Afaka mandroso ve zay Rasifo? Fa inona moa le anareo raha tsy mahadiso azafady? Zany hoe olona manaraka an'le rangahy tosika amin'ny kalesiny re zay. Kaka izay tsy nahatratra azy tao amin'ny hopitaly teo dia nanaraka azy aty. Ka mandro soa ary nareo e? Ahoana ry tendry a? Mandro soa ne. Ao mahita azy, ndao. Ao, mipetrapetra. Fa hono Rasifo. Naninona tokoa moa Rasifo iny rangahy iny? Toa tsy fantatra akory izao antony fisamborana azy ao anatin'ny tsy fahasalamana ohatran'izao. Ka zao e? Tsy nanaiky mihitsy le raha matotompon'ny fiara-potika. Sady misy finday sy poketra very tao. Izy vola be koa tao anatin'le poketra dia taratasy isan-karazany. Tsy azoko tsara fa mbaza vao misy kokoa Rasifo azafady. Hitanao io rangahy io misy mahatazana ary misy mahita foana rehefa makeo amin'ny parkinan'ny hotely Sotra io. Dia izy no namaky sy naka an'ireo entana very tao anatin'ny fiara araka ny filazan'ireo manodidina. Aiza kosa Rasifo tsy hitanao ve ny toe-batan'in'olona iny? Sady zao manana zavatra tiako hazavaina koa. Mino amantsy fa misy ifandraisan'ireo zavatra ireo raha araka ny eritreritro. Fa melohan'izay aloha tsara fantatra ihany hoe inona n'le rangahy io tokoa moa nareo? Tena marina tsy mpifanina izay. Ay, izany hoe tamin'ny vakombaly hariva raha sasindra nandalo isakafo tao amin'ny hotely Sotra lazainao io dia ahoana? Inona ny tranga? Iny asaka ivila mitraka tomobila teo amin'ny parking iny no nisy fiara tsy tena zavazava izay nifanina tamiko. Raha ny fijery koa azy dia ohatran'ny mamy izany ny shoferan'io tomobila io. Ary efa saky fandona tamiko mihitsy azy izy. Ny farany sisa hevitra dia nahaviloko tany amin'ilay tomobila efa nijanona teo ny tomobilako mba tsy fandonako taminy. Dia ahoana? Gagarana eny feon'olona ankika mafy. Ny androko moa somary efa rivariva ihany ka tsy tazako. Kay olona io tao ambadika ilay tomobilina vao donako teo amin'ny parking. Hitanao amin'izany azy? Ka io rangahy io ange Rasifo ka mipitika lavitra ny tomobilina mihitsy. Tsy nisy ninona teny aminy. Ary avy hatrany dia nentiko teny amin'ny hopitaly izy. Okay. Voaray izay ny fanazavanao ry tovolahy. Afaka mandeha aloha nareo fa hanao ny asany izay. Eny ary tompoko. Mba jereo ihany fa olona tsy mbola salama tsara anginy olona iny. Aza manary ianao e. Afaka mandeha nareo. Mahagaga izany dia hoe saika anao inona teo amin'ilay fiara izy. Ao re tsika mahazo an'izany valin'ny fanontanianao izany. Mandroso ary nareo roa e. Radada, fantatrao ve ireo olona ireo? Toy Fanaja, zanako. Dada. Maninona? Dada. Aza mandohalika eo. Tsy ndray efa mamelaneloko ao anaka. Vonary dada, tsy napoziko. Oka aloha, tena tsy azoko mihitsy. Tena mila fanazavana ka. Avelako aloha nareo ifanazava resaka eo e. Sady miandra ny lera matopotory koa tsika izao. Fa ahoana ary izao e? Fona aminao ary dada, sasadala loatra. Tsy mba niaino anao. Mangina daholo aloha nareo ka. Dia aza koa fa tena tsy azoko mihitsy. Fa kalala izany nareo sa sendra tafaraka taty fotsiny? Ka izy anery dada le tendry namako e. Le olo tianao ve? Eno ry dada. Fa ahoana e? Miandro fanazavanao Fona e. Mbola paladia aminao ary tendry tsy mendrika ny olo tianao mihitsy. Petsaka loatra ny adalako. Ka tsy azoko mihitsy e, tsy azoko. Nga mifantatrao indray ny rainao ka. Tsy izany se fa efa miakatra ty koa. Ny tany ambanivohitra dia miakatra sy. Oka loatra dada. Fanaja, inona mihitsy ka ilona inga fenonao aty e?
Izany mihitsy ry dada. Sao hoe aleo anazavako azy aminareo. Aza maka ty tsony ianao. Menatra anao tanteraka. Tsiry fanaja. Zangy ty ianao e. Nahoana na fiainanao tamiko ny tena maizy ianao. Tsy mampaninona aky izany. Tsiry tendry menatra anao Ary nanahy koa fa mety tsy ho tianao raha fantatra hoe mpangataka ny raiko. Mampaninona any efa zany. Zany aza ny tena vao maky itiavako anao ko. Fa ny anavotana azy any amponja zao ny tena maika. Ahoana tokoa aky? Ahoana izay? Nanahoana marina ny tena fiainanareo talohan'izao e. Ary inona ny tena nahatonga ny endriny lasa ohatra n'iny sy ny tongony ho tapaka? Mampalahelo ny fiainanay ry tendry Ary ny valanaretina Covid iny tena namotika ny fiainanay. Zany. Tsy fidinoana anao andriny fa mba nitsinjo ny fiainako koa. Ka lazao ary fa miaino anao Ka zary io vao saika andeha mihitsiko. Anio indray hono mantsy le raha matopitory no avy any amin'ny birao polisy fa tsy afaka ho maloko. Zany? Ie, andeha hoeny mihitsy io fa tia mba hiona amin'izany olona izany. Ka andao ary araka sady zako avy naka an'ity vidéo ty. Vidéo inona izany? Teo amin'ny tsena biabitany hôtely sotraka ity hita tamin'ny kamera antrareo daholo ny marina rehetra. Marina? Tena maky an'izany fiara izany tokoa ve dada satsia? Aza matahotra ianao banderole lazainy namaky sy naka an'ireo zavatra firy tao anatin'ilay tomobila fa tsy dada. Telina fotsiny izany nataony tany ka. Ny fahitako azy saika hiaran'ilay tomobila izy raha vao nahita an'ireo rola nanomboka namaky ny fitaratra. Saingy tsy tratra an'izany noho ny fahosany sy ny tongony marary. Sany ve? Dia tsy tratra antsony ireo mpangalatra fa tarakely izy. Tena misaotra an'Andriamanitra. Ndao fa hiaraka aminao Intsika manam-porofo fa tsy meloko dada. Tendry, tsy tezitra amiko tsony ve ianao? Tsy tezitra zany aky Zany olona mikomprendre anao tsara ary fanazy. Ndao fa aza manana eritreritra tsony Kanefa mbola misy zavatra tsy fantatrao koa ne. Fa mbola misy inona koa aky ohatr'izay? Lazao fa ho tareto angaitsika Momba ny reniko re Ny reninao? Ie, tsy maty izany ny reniko fa mbola any izy. Farina manao fiainana any dia tsy tiako tsony. Maninona? Aleo rehefa tantaraiko anao eny an-dalana ny zava-nisy rehetra nahatonga an'izao Ndao ary Manahoana dada? Salama ihany nareo manahoana? Tsara ihany ry dada hery Tena tsy dia hijanona tsony araka izy Aleoko ihany matory eny an-dalambe. Tsy misy rindrina efatra manalokaloka. Tsiry dada, efa tapa-kevitra fa tsy hanao fianarana tsony. Sady efa namalo ny fangatahako asa koa ny ilay orinasa iray izay andeha hiverina ny antranontsika vao afaka ato ianao. Ka ahoana kosa nefa ny alako ato Le inspecteur tsy mino izay lazaiko mihitsy. Aza matahotra tsony efa daholo ny porofo manamarina anao. Mandrosoa ianao madama. Mipetrapetra? Hoatray, io ve ilay olona namaky ny fiarako inspecteur? Neny. Fanaja. Ery. Nivaty aman-janako. Fangalo neny tsy andeha. Tsy andeha tsony akia ary tsy andeha tsony. Tsy hiala sy andao anareo tsony Koto sasa miandry anao any ve le olona niaraka aminao? Eny tokoa
Ito koa mbola tsy fantatrareo. Ninona ary neny? Ninona? Mandehana fa zangy tsy mitazona anao tsony ralala ary raha nampijalanao hatramin'izay dia aiza vao ataoko sony ilay taratasy fisarahana mba hasambatra anao. Tsy rery taiza teto tany mbola nisy fahasambarako akoatra ny teo anilanareo mianaka ka. Zao ry izy mianaka. Ikiady angeka maty. Maty? Maty na ninona? Efa herinandro izay. Maty nanao accident teo alohan'ny hoteliny izy. Mamy torimaso izy dia nidovitra tamin'ny poton fiara netiny. Tamin'ny fotoana navaky le fiara iny reny nisy ony izany. Ka tsy izany ve le fiara saika ny fandona tamin'ny tendry? Izay no nahatonga azy nivily ka nahavoatonany any dada. Eny ekia, sady izy koa ny namitaka fotsiny. Hoji, fa ahoana? Izy efa manambady ary efa misoratra amin'izany amin'ny daholo ireo arenany rehetra ireo. Natao mpiasa mpitatana ny hotely fotsiny ary tany Za aloha efa nieritreritra an'izany ihany. Ho loatra n'iny ve? Fa aiza tokoa tendry? Mba endry sy olona ihany ve rehetra izy? Efa ho avy eo re izy ry neny Tena mitovy mihitsy izy ery Izany. Ary tena enao mihitsy ilay mahery fo anay rery Fa zany tsy natsapan'izany na dia efa osa azy ianao dia mbola mikiry ihany andeha hiaro ilay fiara izay nisy nandropo. Nefa tena midera ny herim-ponao aloha rery sady tsotra ny be fitiavana no mbola be fandeferana ihany koa. Marina mihitsy izany ry neny mitovy tanteraka tokoa izy tendry. Sary ny lainga nataoko reny Tsy naposiko mbola ho tia izy sady mbola hanampy akoa avy eo. Raha tsy izy anie dia efa maty data tamin'iny accident nahazo azy iny. Izany ve? Ie, tsy nanana ninina mihitsy izay mianaka tato. Foy herinandro talohan'iny nefa no mifankahalalànay. Tamin'iny nefa izy dia efa nanome any vola rehetra nahavitana ny tsabo any data. Andraikitra losako maro. Fa tao mitomany neny Eno Io fonako rery izy mianaka. Zany tao mbadika ny accident iny. Nikasa mono ny hery mihitsy amantsy mba ahafahana izy kiady mivady ara-dalàna. Andray kosa ry neny. Ndrebirebeny fotsiny ianao mba hamono ny vadinao nefa izy ka efa manana ny vadiny. Tera maty teo tokoa moa izany dada. Nefa izy tsy hanambady anao akory. Efa tsapako daholo izany ankehitriny. Mifona hery mifona aminao re mivalo re. Tena soa ihany izany fa tsy maty dada. Janono ireny ranomasina. Efa lasa izany. Amin'ny sisa mba misaina tsara vao manao zavatra. Mbola lavitra ny lalanao. Fa moa ve tsy faly nareo fa tafavondrona indray tsika telo mianaka Sady miampiray. Tendry. Manao ana daholo nareo? Salama tsara mianaka. Petrapetra. Eny tonga dia niditra moramora fa mbola tena somary fenifeny daholo nareo telo mianaka. Tena misaotra betsaka tendry. Tena misaotra betsaka tamin'ny vitanao rehetra. Indrindra tamin'ny izy mianaka. Raha tsy eno angamba dia tsy mba tafahoana mpitiavana toy izao intsony izay telo mianaka lehibe loatra ny fitiavanao tamin'ity zanaka ity. Fa raha lehilahy hafa angamba teo amin'ny toeranao dia mety tsy hainay intsony miderany an-tsara-ponao izay ianako. Tsy misy isoranareo izany fa mitondra zavatra kely ho anareo telo mianaka mihitsy aty Inona izany ry tendry? Ty ry fanaja, omeko anao ty vakianao. Andraso ary hoe namerifery ny ririnina sady koa mazamazana. Mafimafy ny ady. Be koa ny ankaso. Eny tsy maninona na andeha nampihidy vazana. Fa tonga tiany lohataona fa mafana ranomaso. Oay, fa tonga kalon'izy ty. Iza nanoratra azy ty kairy tendry? Eny tokoa poeta iray mbola tsy mipotra mihitsy izy io mbola pirina be mihitsy. Zany Fa misy an'ity tokoa mba ho atolotranao ty raha tadahiry amin'izao tsingerin-taona nateranao izao dia atolotranao ty.
Ndray anaka dia inona ny tambon'izao nefa aloha eny aloha tsy isy tambiny fa ny angatahako izao dia ilay zanaka rehefa avy tokana satria izy ny nambabo foko. Fa ohatray to lakile ny teritendre eno ary fa ahoana tokoa aloha nafantaranao fa aniversaire ny dada androany tiany karaha-panondronao tany anatin'ilay akanjo nanaovanao tamin'ilay andro nahavoatonako anao iny dia izay no nahitako azy. Saotra betsaka ry tendre fa lakile inona aloha ty atolotra ao aty? Misy trano izay andry dadahery atolotra anao io satria lehilahy tena mahery fo tokoa ianao ary mendrika ny hazo falisoa tamin'ny resaka rehetra nataonao ho an'ny ankonanao. Reto ny taratasy ny trano. Ndray ry tendry tsy rera tsy lasaka ny ranomason'ny dada ary arabaina aloha ianao ry dada fariana loatra tokoa tsika telo mianaka dia tsisy natsiaro tsony ny andro an'io etso fihiniko mafy mihitsy sany dada mahalalako izany. Na za koa aza retsiko ka aloha bisoza mivady mahalalako izany tray mahafinaritra ery izy izany fa miomana daholo nareo dia andao any amin'ilay tranontsika efa nikarakara ny fety ry zareo any fa nareo sisa ny andrasana. Fa ry zareo izy aza misalasala rery dada fa miomana dia andao anjara ny dada hery aloha ny anio fa rehefa vita ny anio dia miresaka momba neny malala sy fanaja malala indray tsika zany tsika rehetra izay nandreny tantaran'ny ankohonako mbola hafa ihany izany miaina sy mirihary miaraka amin'ny ray aman-dreny izany ka aza atao tsinontsinona izy ireo fa ireo ny masoandro amam-bolana na toy ny ahoana fari-piainany na inona asany na inona kilemany na toy ny ahoana ny fahanterany tiavo izy ireo aza menatra manana azy fa izy ireo no mahery foanao karakarao izy raha marary toano izy raha mandalo fotoatsarotra sambara miaraka aminy fa tsy hananana firy io ray aman-dreninao ireo.